Décision ko amty tsy andrasako andry ampy zay ny adalàna fotoana zao iofana bye mes folies maintenant c'est moi avec Jésus fandriky ny devolony hoe amin'ny voalohany taona ianao vao iova fa ny miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana any an-tany joana koa miaraka taminao araka ny introduction fahitanao teo dia ianao mety anisan'le tanora tapa-kevitra ny iova amin'izay amin'izao fotoana izao manana décision ianao any anatinao any hoe mitapitra izay tena ampirangazy zavatra nataoko nandritra ny taona izay na nenina rangaza afabaraka ny ray aman-dreny koa hitan'olona daholo ny adalako rehetra ny saro mivoaka ny sotran'izao tena ampy izay tena manana décision tsara ianao zany ao anatinao fa rehefa handray ny décision iny ny tanora matetika dia hoe fanefany aleo anao an'izao farany tena anao maximum ana folie farany tena andeha hivoaka be farany tena hisotro be farany tena hisy an'izao farany dia iny le hisangoritan'ny devoly anao satria décision tsara fa ny devoly koa tsy faly amin'iny fa Andriamanitra zany efa nametraka décision tsara aminao na manana finoana zany ianao hoe eto amin'izay tena vitako amin'izay ty dia rehefa tsy eo amin'iny déclic iny amin'iny ianao tonga saina amin'izao fotoana izao iny no andraisanao an'le décision dia tadio fa tsy iova mihitsy ianao tsy havita iova zany mihitsy ianao fa eo ianao dia fa satria anao an'le zavatra farany ianao dia amin'ny herintaona indray ianao dia mbola ohatran'izay koa satria tsy ho vitanao ny iova amin'ny voalohany taona antanio an'le niteniny ianao hoe iova nge izy nisy an'izay nge na mety ianao mihitsy ny ary ny teny tamin'ny voalohany taona hoe iova satria amin'izao fotoana izao no fotoana fangalana décision ny zavatra rehetra nge mandalo ihany fa le fiovanao io rehefa tsy amin'izao ianao no akan'io fiovana io dia mety tsy iova tsony ianao tsy fantatro nge ny avoaka ny ampitso hoe izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza manaminy amin'ny ampitso izy fa na ny avoakany an'io aza tsy fantatrareo dia nisy fanoharana izay koa nataony Jesosy any amin'ny Luka 12 any fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 any dia nisy an'ilay mpanan-karena hoe nanango-karena be dia be ozy izy dia efa nanana ny zavatra rehetra ozy izy fa dia aveo izy ny tenin'Andriamanitra taminy hoe ry adala tsy fantatrao nga fa anio alina no esorina aminao ny hainao tsy fantatrao nge be dia be nge ny tanora amin'izao farantaona izao dia tena rehefa vanim-potoana farantaona ohatr'izao dia tena matimaty foana miditra hôpitaly misy loza mahazo anazy potika rava nandritra ny taona tsy dia naninay fa aty amin'ny farantaona aty zay vao potika sy rava tanteraka dia ianao raha tsy mitandrina ianao dia tafiditra ao anatin'izany ianao ho zany ny iainanao raha tsy mandray an'ilay décision ianao amin'izao fotoana izao satria izay le zavatra miandry ianao mahatonga misy zavatra ataon'Andriamanitra ataonao dia misy zavatra mety misy loza koa zany miandry ianao tsy misy zavatra ataon'Andriamanitra ataonao zany ka hoe ho anenenanao le izy na hoe tsy hoe ka satria tombony ho an'Andriamanitra fotsiny ohatra tsy fa tombony ho anao le izy fa amin'le farantaona ohatran'izao dia raisiny décision anao hoe tsy aza mieritreritra izay tenenin'olona any hoe ave ianao tapa-kevitra tsy araka aminay ntsony zany tsy ohatr'izao ntsony zany tsy araka isotrosotro any aminay analanala araka aminay ntsony zany tsy araka ntsony hoe sahi ianao miteny mihitsy sahi manohatra an'le zavatra mihitsy hoe tapitra rangaha tsisy faraparan'izany ntsony tsisy hoe amin'izao ntsony fa reny olona miteny anao reny nge izy miteny anao fa iova izy amin'ny voalohany taona izy miteny anao koa fa ho tonga amin'ny voalohany taona izy fa ny anao raisiny décision anao dia n'izao tsy aza mananena maso amin'olona hoe ahoana zao ny fomba fieritreretana raha retina mako rehetra sa ohatra ka tsy mandeha andray tsy akeritreritra an'izany aloha fa ianao aloha jerena aloha izao dia ianao aloha le décision tsara anao aloha raisiny dia tsy anenina ianao fa ianao rehefa mandray décision tsara dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra izy ny tenin'Andriamanitra ary hitanareo izy ny anavahako marina sy mimeloka dia manompo ana sy ny tsy manompo ana rehefa tsy amin'ilay manompo an'Andriamanitra amin'izay ianao dia ho afahan'Andriamanitra tsy mila miraharaha izay tenenin'olona antsony ianao tsy mila mieritreritra hoe dia ahoana zany no toy ihany fa fantatra hoe tsy maintsy tsara rangaha ny toy ihany fantatra hoe tsy maintsy tsy anenina rangaha za satria izay le décision anao io fa io nge ohatra ny hoe aretiny io zavatra mahazo anao io ohatra ny hoe aretiny io zany dia ahoana zany hiandry amin'ny afaka ray volana efa amin'ny phase terminale ana cancer ianao dia afaka sitrany ianao zao dia zao fa aloha afaka ray volana indray dia tsy fantatrao ve fa fofaty ianao zany dia mbola tohizana ihany fa mila misaintsika mila tsy tafiditra ao anatin'le fandriky ny devoly hoe ahoana ary zany
fa ianao raiso ny décision-nao androany miaraka aminao Jesosy tsy sendratsendra nahitanao an'izao fandaharan'izao fa matoa ianao nahita an'izao matoa ianao manana fanapa-kevitra any anatinao dia fotoana iovanao zao zay olona rehetra nandray décision tamin'ity volana décembre ity amina volana décembre amina farantaona ohatrao tsisy manenina zany isan'izany tsisy manenina zany tsisy manenina zany miaraka amin'Andriamanitra tsisy manenina zany manao mandray décision tsara fa ny olona no menatra foana zay mivadika foana menatra aleo zareo hoany fa ny anao raiso sahi teneny hoe tapitra hatreo bloqueko ianao tsy miaraka aminareo tsony ie supprimeko ariko daholo reto fatin-javatra reto tsy manao antontsony tsy mandray antontsony fa fotoana zao iovako c'est fini pour aujourd'hui tsy misy an'izany tsony tsy amin'ny rapito tsy amin'ny ray volana tsy amin'ny voalohany taona fa androany miova dia tononiko fa manovanao zao fandaharan'izao amin'ny anaran'i Jesosy raisinao le fiovana anna fahasahina ianao tsy eritreritra zay fomba fijerin'olona an'izany ianao fa ozy izy ianao tiany anahy idirako dia sa dia tononiko izany fahasahina zany amin'ny anaran'i Jesosy ho aminao ihany koa dia anovanao ty fandaharan ty miova ianao amin'ny anara-maherin' Jesosy ho afaka ianao satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia atsoa Jesosy dia amonjy anao izy vonjeo Jesosy aty ny fiainako atolotro anao ampitanterak'izay efa ampy zay tamin'ity taona ity zay fa zao anao amin'izay dia ataonao ampinono zay vavak'izay dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra dia ho hitanao zany fiovana zany anjaranao indray manoratra an-tantara hoe tamin'izany nandray ny décision dia avy eo tena niova tanteraka amin'ny fiainako mankasitraka anao nanaraka amin'ny fandahana hatramin'ny farany volana décembre amin'ny fandraisana décision 4 janvier tahiny Jesosy